Zay no mahakasika an'iny fa nandray ny tompon'andraikitra ao anatin'ny ministerany toe-karena ny varotra ary ny indostria sinoa ny ministry ny angovo malagasy. Mazava ho azy ny fanamafisana ny endriky ny fiarah-miasa misy eo amin'ny rotonta no bantoerana atao anatin'ny fiaonana indrindra eo amin'ny sehatry ny solitany sy ny arena kibontany. Nampiseho fahavononany ny itondran'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny gouvernement japonais. Nandefa iraka mafonja misolo tena ministry ny toe-karena ny varotra ary ny indostria tokoa ny fitondram-panjakana japonais. Niona tamin'Andriamatoa Lalary Saina Joely Valérien ministry mpanjakana misahana ny arena kibontany sy ny solika izy ireo tetsy ambirao any Antsepandinomby io tolakandro. Ny bahatoerana nitetika asa fampiasana vola eo amin'ny alalan'ny fiarah-miasa ny firenena rotonta. Mbola mijery ny lalam-barotra sy ny karazana izy fa tsara marina fa efa nandalo teto matetika andro ny sasany amin'izy ireo fa dia hoe mijery ahoana ny fomba nateterahana ny fomba fiarah-miasa manaraka. Malinatsika daholo ny nationalité rehetrarehetra arakaraka izay fahavononany. Ny japonais raha malala fa efa nisy fiarah-miasa tamin'ny japonais zany miaraka an'ilay société hoe Jobmeg izay mipetraka ao Botswana manao étude géologie satellite amin'ny arena kibontany mijery amin'ny manao saritany zany. Iny amin'ny voalohany dia araka ny lazatsika teo anisan'ny tokony andoka mavesatra ao anatin'ny projet ambanidia ny compagnie japonais anankiray dia an'izay zany ireo marika manazava fa efa miroko sy zaroa amin'ny fomba fitadiavana fiarah-miasa eto Madagasikara. Mbola vao eo amin'ny sehatry ny fanaovana fanadihadiana ny tsena anatiny ireo délégation japonais ireto amin'izao fotoana zao. Mino anefa ministry mpanjakana misahana ny arena kibontany sy ny solika fa tokony samy azo tombontsoa ho vokatry izany fiarah-miasa zany ny firenena rotonta ary tokony ho tsinjovina manoka ny Madagasikara ao anatin'izany. Mbola eo amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina hery ity délégation japonais ity izay ahitana iraka misa 20.